L'actu du jour. Ry tanora malagasy tompolasy tompovavy, tiako ny mampahatsiahy fa ity fikaonandoha-pirenena natokana ho an'ny tanora ity dia natao indrindra hanomezana sehatra ireo tanora rehetra manerana ny nosy hitondranareo ny feonareo, ny hevitrareo, ny etaetanareo amin'ny fanarenana sy ny fanorenana ity firenena malalatsika ity. Tsara tsindrina ihany koa fa natao lahara-pahamehana, natao mitokana sy nalefa mialoha izao fikaonandoha-pirenena tanora izao noho ny fametrahana ho ambony ny toeran'ny tanora sy noho ny fahatsapana fa ianareo no azo antoka ho vahaolan'ity firenena ity. Tsy azo heverina velively ny fanavaozam-pirenena tsy misy anareo tanora. Izay lehibe nahafahan'i Madagasikara nanokatra pejy vaovao. Ry tanora avako, anaty sambo ray isika satria vina mitovy ary tanjona iray no mampifamatotra atsika dia ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara. Tamin'ny alalan'izao fikaonandoha-pireneny tanora izao dia nyvalianareo ny antsoantso nataonay fahizay dia ny firosoana anaty fanovana marina sy tsy misy fitaka ho fanavota pirenena. Fohy ny teny izay ataoko androany satria ny zava-dehibe dia le zavatra nasehonareo sy nataonareo taminay teo androany. Nandritran'izay efa ho adiny roa izay raha tsy diso. Fa tiako iverenana kely ny tantara ny nahatonga an'izao fikaonandoha-pirenena ho an'ny tanora zao. Tiako ampatsahivina atsika eto androany izany satria saiko ny mijoro fa ny hevitra dia ny ainga avy ety amin'ny tenako. Za no nanapa-kevitra tamin'izay fotoana zay hoe aleo asina fikaonandoha-pirenena nitokana ny tanora. Nandresy lahatra tanora maromaro nampiantso tanora teny amin'ny lapa tamin'izay hanaovana an'ity. Dia tsara ampahatsiahiviko eto fa misy fikambanana tanora maromaro tsy nanaiky ny isin'izy ity. Zay mba tsara ampahatsiahiviko eto androany. Mino fa mety misy ao anatin'ny laharanao ny sasatsasany amin'ireo antenaiko satria ny feo zay avoakanareo eto dia tokony feo hitambarana. Nandresy lahatra tamin'izay. Tsy nanaiky zareo fa nandresy lahatra. Zao no nandresaiko lahatra azy. Isika rehetra io samy mbola vaovao amin'ny misehatra amin'ny sehatra politika. Eto amin'ny tany sy ny firenena efa misy olona, za tsy hampiasa an'le terma ilay tena ampiasany isan'andro hoe dinosaure hoe sy ny namany, fa efa manana traikefa amin'ny fanaovana politika. Dia nandresy lahatra tamin'izay hoe ilaiko nareo manao ny fikaonandoha-pirenena nareo mitokana mba hahafahanareo manana hevitra anankiray lehibe mivohitra hitambaranareo tanora. Dia io hevitra lehibe mivohitra anankiray anananareo hoentinareo miatrika ny fikaonandoha-pirenena. Izay tsy maintsy andraisan'ny rehetra anjara. Ny tanora, fikambanam-behivavy, ireo manana ny fahasembanana moa zany, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpanao politika hitambatra anao an'io fikaonandoha-pirenena io. Tsy azo adinoina ny miaramila. Zay le resaka isan'andro tenenina isan'andro inclusivité, mialatsiny amin'ny teny vahiny ampiasaiko eto. Inclusivité. Zay no tsy maintsy anaovantsika ny fikaonandoha-pirenena nasionaly io iarahantsika manao. Dia zao nareo tanora zao amintsika amin'ny teny zao efa manana hevitra lehibe anankiray hoentinareo arovana.
oentinareo iady tsy iady anao hina le tenin'ny andriamato ministra teo kickboxing fa mba oentinareo miady hevitra any amin'ny fikaonandoha-pirenena nasionaly mba vonona nareo vonona ny hitany hiady hiaro an'izay hevitra navoaka nareo teto izay ny antony napisy an'ity fikaonandoha-pirenena androany ity ka eto anatrehany vahoaka malagasy ary dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa voaraiko ny fehi-kevitra izay navoaka tao anatin'ny fikaonandoha-pireneny tanora malagasy rehetra ary hatolotro mivantana ny FFKM sy ny ratsamangaika rehetra zay hikarakara ny fikaonandoha-pirenena izany. Eto aho dia tsara manamarika fa ny zavatra rehetra zay nitenenina tao ankoatra n'ilay politika le voalohany iny ankinitsika ny fikaonandoha-pirenena sy ny fifidianany vahoaka malagasy zay hifidy rehefa tonga zay fotoana zay ny mikasika ny rafitra hitatanatsika nyity firenena ty ao amin'izany repoblika vaovao atrehitsika zany tsy resaka an'iny fa ny ankoatra n'izay ny tany sainareo tao na ny ekonomika na ny sosialy na ny maromaro ny volena ataonareo teo ny akamarony efa ao anatiny lalana arahanay daholo ary zahay faly fa ho andamosinay ny tanora rehefa misy zavatra mafimafy hatrehinay satria ny zavatra takinareo teo dia mila fahasahina mila vola aloha indrindra mila vola dia raha mila vola dia mila fahasahina zay ny akamarony ka raha zahay sa dia nareo vahoaka tanora tsy sa dia lasa tsisy dikany zay zaka ataonay eo efa misy ataonay eo hitanareo tsy hoteneniko eto zany fa misy ataonay eo fa mangataka zahay toany atoseo mandra-paha aloha fa zavatra maharesy lahatra anay daholo ny zavatra rehetra zay nytany isanareo teo ary manome toky anareo tanora aho izaho filohan'ny fanavaozana ny repoblika fa hiaro toy ny anak'Andriamaso io fehi-kevitra zay nomenareo io ary anaraka an'io ny fanarahana an'io makany amin'ny fikaonandoha-pirenena hoeo anaramaso an'io fa mba indro kely ny resaka mba ararotiko rehefa mba mifankahita aminareo tanora ihany nareo efa manana ny fehi-kevitra mahizy anareo ary tena faly zahay mahino an'ireny zavatra tany sainareo reny miresaka zay isandriamato premier ministre eo hoe tena zavatra efa anatin'ny eritreritra atsika daholo tony fa leo arahana faly zay manana ny mahizy azy nareo aza manaiky aza manaiky lalaovinay mpanao politika raha nisy tanora vitsivitsy milaza hoe mila miova ny zavatra rehetra raha mbola tsy miova ny zavatra rehetra dia hanao an'izao zahay dia zao ny ataoko mila miova koa tsika amin'ny fanaovana politika fa tsy ny fanaovana politika teo aloha no mbola hoentsika dia milaza tsika fa hanavao ny repoblika satria maninona raha mbola zao zavatra misy zao dia mbola misy le tanora lalaovin'ny mpanao politika ahetsiky ny mpanao politika maro misy vola ny tanora tsy omena tsiny maro mbola tsy anasa mahazo izy dia manao fanambarana mila miova koa io toe-tsaina fanaovana politika io
fa za manaraka anay goaikantitra politika fa zay goaikantitra politika io dia zao ny zavatra misy kely sarisary omeko anareo a misy dragona mampatahotra teo sarisary ty ataoko tia misy dragona tery aloha tsisy nasay io olona io tsisy nareo tanora no nitsangana 20 septambra nangina daholo izy tamin'iny fotoana iny nasanareo nitsangana 2 herinandro 3 herinandro rehefa nahita zay miaramila hoe ery tsy mitovy izy ty aleo zay joro mijoro zay nanampy anareo tanora nanala n'ilay dragona teo nanala dinosaure ene saritsary ny ataoko zao a saritsary ny ataoko zao le atody androasy toizako nony ahy dia zao a mbola ho avy anytsika rehefa lasa le dragona lasa dia ho izy am'izay le olona tsy niteny teo aika mora asorona le dragona nefa mafy nazo anareo a mipoitra daholo izy zao te haka n'le toerany dragona ndray civila dia zao nareo no ampiasainy tsy nareo mipetraka eto fa nareo tanora no ampiasainy ampiresahany etsy ampanakorytaniny etsy mpanaoviny etsy seroa zay ny zavatra misy am'izao mampalahelo dia mba miantso ny saitsika tanora mila miova atsika mila miova misy tanora milaza ny resaka laïcité de l'état sarotry io a ny mpampianatra ny atao hoe laïcité de l'état hafa mihitsy mba miresaha aminy enenareo hoe ny any ny teneniko fotsiny eto amin'ny laïcité de l'état dia tsotra ny article 2 amin'ny lalam-panorenana dia ny article 10 amin'ny lalam-panorenana zay nalaina tamin'ny déclaration universelle de droit de l'homme ny article 18 ao anatin'ny déclaration universelle de droit de l'homme mba miangavy atsika hamaky an'ireo fa ny article 10 ao amin'ny lalam-panorenana sy ny déclaration universelle de droit de l'homme ny article 18 dia migarantira mialatsiny amin'ny teny vazaha ny fahazahoako mivavaka mifidy ny finoko mikambana amina fikambanana maro izao voatanisa ao ary voalaza ao anatin'ny constitution zay amin'ny article 10 teneniko eto zany satria misy tanora asainy reny mpanao politika reny miresaka an'io zavatra io dia mba mangataka mba manao débat politika amin'io resaka laïcité io a fa sarotra izy io nipoitra tany France io taorinany révolution tany France satria nikambana loatra ny fivavahana ny eglizy sy ny fanjakana tamin'izany dia ny sarana zay nipoiran'le izy zay ny laïcité de l'état hanika rehefa sahirakirana mandinika an'le izy dia izy aho tamin'le mpiaramiasa amiko mba anao congé a fa andeha ho any ankaramalaza hivavaka dia ho izy le mpiaramiasa amiko fa ngamoinao izy any anasony any congénao monsieur le président satria zany daholo voala zany a hoe congé ve izy nanao n'io zavatra io sa ina izy amoa ny anasony any congéko fa rehefa tsy mampifangaro ny fiangonana sy ny fanjakana tsy manakarama fiangonana tsy hitako laïcité de l'état sarotra be izy angatahako reny tanora reny a mba tsy hampiresahan'olona misy tanora miresaka ny fiakanjo ianao izy ny fiakanjonao satria tamin'izay nanao akanjo malagasy tany morondava ianao izy tsy tsara noho ny fiakanjon'le raika lataloha zanga mifaninana fiakanjo ao tsy mifaninana fiakanjo aminy a
fa mirearea fa malagasy. Ary voateninareo teo zay maromaro izy teo. Za tsy manao zao hoe aza manao rasta zalahy, tsy zay, tsy hitenin'izay ah. Fa na io koa raha mbola kolotsaina avy aizy, Jamaïque. Fa izy ny kolotsaitsika, raha iza manao ny akanjo gasy ny teneninao. Voalazanareo teo le izy dia miangavy anareo tanora. Mijery miaina n'le zavatra teo reny dia hoy izy hoe ampitiavana tanindrazana daholo zany zavatra natao zany. Fa tsisy mpanao politika nambomboatra tao aoriana, fa tena fony tanora, hevitry ny tanora namoaka an'iny. Tamin'ny 2023 na 2024 na iny voalohany na dia za miezaka mianatra na teny malagasy ny fivondronam-ben'ny eveka namoaka an'le resaka hoe ny vanona tsy vonona, ny vonona tsy vanona. Dia ho izy aho hoe miangavy anareo tanora mba tsy ho le ray vonona, satria mahita anareo vonona io fa tsy vanona, fa tena le vonona sady vanona araka ny teniny Andriamatoa minisitra teo. Zahay dia vonona niaraka aminareo tanora na oviana na oviana. Nareo nefa niara-dalana taminay tamin'ny 15 septambra hatramin'ny 11 oktobra iny nanala n'ilay dragona. Dia aza mieritreritra nareo anary anareo zay. Dia zao tena nangataka ny communauté internationale, ny communauté nataony hoe naporisika izy anaovana le dialogue politique. Dia ataotsika io, ataotsika izy io. Dia nampiantso filoham-pirenena voafidy anankiroa resaka amiko tena. Dia aza mieritreritra nareo hoe iny ihany no ataoko. Mbola ampiantso koa za parti politika hafa iresaka amiko, ary indrindra ampiantso anareo tanora. Satria araka ny voalazako teo tsy misy fanavaozana vanona raha tsy miaraka aminareo tanora. Tsy ny feon'ny mpanao politika ihany no enoko, miaraka aminareo tanora koa amin'ny dialogue politique io. Tsy parti politika nareo, fa miaraka amiko nareo hanapa-kevitra inona ny anohizana an'izao zavatra zao amin'io dialogue politique io. Miomana zany. Ny dikany teneniko le hoe miomana dia zao, maro be loatra nareo fikambanana. Gen Z, tsy haiko izy, Gen Z maro be ny anarana. Tsy haiko tsony mihitsy. 520. Izy ary ny alaiko eo anamiko amin'io dialogue politique io. Zay ny ampiomanako anareo. Miomana nareo. Andriamatoa minisitra tao ny teny hoe mifanarahanareo amin'le solotena enina ao anatin'ny comité technique mi-accompagner ny concertation nationale. Eo moa zay dia efa niteny hoe raha isaky ny faritany zany dia mazava. Fa anjaranareo samy isaky ny faritany mifanaraka hoe iza le raha isolotena anareo ny comité technique. Dia ohatry zay ihany koa amin'le dialogue politique, tsy nareo tanora zay 500 isan-jato ny vahoaka malagasy no afaka iresahako amin'le dialogue politique, fa tsy maintsy misy solotena. Dia mivonona nareo ary tsy ho ela zay zavatra zay fa sao dia iandriandritsika. Tsy ho ela zao mbola mampiantso ny parti politique, mampiantso azy zareo zao manao consultation, manao fakakevitra ny parti politique, fa amaranako azy mihitsy nareo tanora, ny fionana aminareo tanora. Dia miomana nareo tanora mba afaka hiatrika an'izay dialogue politique zay, satria io zavatra io dia hatrehiny reto communauté internationale zay ihany koa ny dialogue politique. Zay angamba ny teny ataoko androany, fa ambarako amin'ny fomba ofisialy fa mikatona ny fikaonan-doham-pirenen'ny tanora. Isaorako manokana ianao ny toto na masaka izao etsika zao. Misaotra tompoko lahy
makatela tompoko vavy masina ny tanindrazana. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.